apprendre en toute sérénité. Manolotra anao ny vaovao. Tompoklasy tompoko vavy ankafaliana indray no iarahana aminao amin'ny takarivan'ny alarobia fa 18 volana May 2012 ity sainam-panajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany teboka maromaro no entina amintsika amin'ny takariva ity isany amin'izany ny akom-baovao mahajanga ao tao aoriana ny fihetsiketsehana nataona mpianatra tao amin'ny université anambondrona ao mahajanga zany isany hoentina amintsika ihany koa amin'ny takariva ity ny fanokevitra samihafa makasika ilay fifidianana ny fiaramanidy rairay dia ny Falcon 900 zany ny fiadidinan'ny République miteraka fanokevitra samihafa izy ireny hoentina amintsika ihany koa nefa amin'ny takariva ity ny akom-baovao makasika indrindra ny fanatanjahantena ny fiadina izay amboaran'ny flo eo amin'ny taranja baolina lavalava ny tontolon'ny fiompiana sy ny vokatra azo avy amin'ny biby izay tanterahana etsy amin'ny nantsana izay mahaliana ny besin'ny maro amin'izao fotoana izao nazahoana akom-baovao ihany koa ka dia hoentina amintsika ny makasika indrindra ny zava-misy tetsisotry no hoentina nomboana ny fampahalalam-baovao ary amin'ny takariva ity. Mbola maizimaizina dia efa mitandahatra ireo beantitra miandry ny fisokafan'ny sampandraharaha izay mitsinjara ny fisotrondronon'izy ireo raha ny tsikaritra teny isotra nefa dia nisy ny fikorotanana ny maraina teo misy ny lamina izay tsy ankasitrahana ireo beantitra ireo raha ny fanazavana hita tena itoerana teo. Raikitra ny korotana tetsy amin'ny toera fandraisam-bolan'ireo mpisotro ronono isotro io maraina io. Ny fandaminana sy ny fampidirana olona tsy milahatra no antony olana araka ny fanazavana voarainay teny an-toerana. Mitaraina ireo beantitra izay efa tonga milahatra hatramin'ny 4 ora maraina eny an-toerana fa misy tsy mazava ny laminy ary misy kolikoly sy fijerena tavan'olona ataon'ireo mpiasa sasany amin'ny fampidirana ny olona sasany amin'ny vavahady fivoahana izay tsy manaraka ny filarana akory. Zay amin'ny 10 maraina zay ny tonga teto dia tokony mba lavo par numéro zany efa mihainy numéro zay fa tsy mampiditra zay numéro izy fa malao risoriso zay mahame vola ihany mampidiriny avary ampidiriny ao dia zay va antitra tsy afaka hoe ijoro mianoanana mamely etaeta mamely na inandro mamely anay fa mafana zeny. Mitaraina ireo mpisotro ronono mahakasika ny fijoroana tanterahan'izy ireo isaky ny mandraika vola isam-bolana ka tokony jerena akaiky ny lamina amin'izany. Tokony jerena akaiky ny seza afahan'izy ireo mipetraka noho ny fahanteran'izy ireo no angatahan'izy ireo izany. Tamin'ny efatra sasany zay telony anakireo dia amin'izay mbola ao na janona zareo mihitsy aloha le fampidirana olona dia après an'izay vao toy indray dia tokony mba voay zany le vavahady aloha satria efa tsisy olona zao ao dia nefa n'izay eto antitra dolo efa tsy mazaka mijoro efa misy tension dia tokony mba voay zany aloha le vavahady mba hipetrapetrahany reto be antitra reto faharoa manarakaraka izany koa tompoko raha misy ny olona any rehefa tsy manana numéro tokony tsy alefany aty tonga dia hitsofoka fotsiny na ato amin'ny vavahady ato na atsy amin'ny vavahady atsy. Misy amin'ireo olona efa nahazo taona no mipetraka amin'ny tany miandry ny laharany sy hidirany ao amin'ny fandraisam-bola. Araka ny vaovao iray hatrany dia misy amin'ireo ray aman-dreny maka pension ireo no misafidy ny matory any amin'ny toerana kana izany ny alina